Faly mitsidika ny tokantranonao indray tompoko kilasy tompoko vavy amin'ny aliny asabotsy fa efatra ny volana aogositra taona 2024 ity. Tonga eto amin'ny fotoana ifanomezana anolorana ianao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ka asaina mpanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isataratsika ny vaovao amin'izao alina izao dia mikasika ilay fitokonana sisitinina izay notanterahany mpiaron'ny zon'ny mpanjifa izay tarihan'ny filohan'ny Rndc Rabetsaralita sy ny avy ao amin'ny olom-pirenena manohatra ny fiakaran'ny vidim-piainana ny filohan'ny MCI Razafindralambo Lalaina mangataka ny jeren'ny fanjakana farany izay aingana amin'ny tokony ampidinana ny vidin'ny solika moa ireto farany vidin'ny solika izay isan'ny mitarika ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny andinidiny izay eo amin'ny sariny mamy rasoanaivo. Aok'izay ny fahantrana ampidiny ny vidin-solika isan'ny tao anatin'ireo sora-baventy ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa ny olom-pirenena manohatra ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fikambanana mpitatitra izay mivondrona ao anatin'ny UCTU izy ireo tokony hidina hatrany amin'ny 2,000 sy ny litatry ny solika raha nambarana izy ireo tao anatin'ny hetsika sy tiana izay tanteran'izy ireo nanoloana ny Gare Soarano androany. Ty hetsika ty zany natao hitadiavana vahaolana malaky satria hitantsika amin'ny fiakaran'ny solika fa fantatsika foana fa mampiakatra ny vidim-piainana ary misy vahaolana izay tokony ho raisy ny fitondram-panjakana anatin'ny fotoana fohy izay mahatonga any manao hoe izao de izao zany dia afazonao raisina anatin'ny herinandro anatin'ny conseil de gouvernement sy conseil de ministre mandinika an'io ary efa hitanareo ny fiaramiasanay miaraka any amin'ny ICTU sy ny taxi zao hitanareo hoe taxi sy ny mpanjifa mitaky ny fampidinana ny solika atondray ny ICTU sy ny mpanjifa mitaky ny fampidinana ny solika fiaramiasa zany efa natao hitanareo fitomboko ny ICTU hitanareo fitomboko ny Rndc ary efa mipetaka any amin'ny tomobile maromaro zay efa manaparitaka ny taxi ville zany rapitso alahady sy alatsinainy efa manomboka fiarakotra ohatry zao ary anasana koa ny manana fiaratsotra sy scooter soratra hoe ampidino vidin'ny solika na itsika olotsotra satria raha vo io tsy voafetsika eto rara fa manaty tena fosotra amin'io dia ny volatsika andraisan'ny fanjakana fepetra amin'ny volatsika eo zay ny aparitakay manerana ny Madagasikara. Efa nisy ny tolo-kevitra izay nalefana izy ireo tamin'ny tompona andraikitra teto amin'ny firenena. Efa nanoratana ny tompona andraiky mpanjakana ary miandry ny valiny zay amin'ny fandraisana ny valy efa nanoratana ny banque centrale ny ministre ny finance le premier ministre ny président de république natsona nanoratana ny FFKM nanoratana ny CFM nanoratana président Sénat nanoratana président l'Assemblée nationale nanoratana daholo zany mba andray fepetra momba an'izao zavatra zao. Tsy hijanona fa hitoehatrany ny hetsika izy ireo amin'ny herinandro iny ary mety hisy ny andro iray hitsara ny asa fitaterana izay ho tanterahan'izy ireo ao anatin'ny fanalana ny fanadinana CEPE ny 14 volana aogositra raha toa ka misy ny tsy fiainon'ny fitondram-panjakana ampidina ny vidin-tsolika.